le namono ny sahala kely teo Ambivolo ambody rano zao dia fantratrika. Sarotra fotsiny moako ny hamoaka azy fa tsika malagasy tia manao fisaram-bahoaka. Dia ny hamoaka an'izay manahirana ary raha iaino ny zavatra tiany atao moa nareo dia sorona le izy na ny hamoaka an'izany amin'ny vahoaka malagasy dia efa mahita mieritreritra azy zazakely 7 taona vao afaka seky hoe no vonoina no resaka sorona no fiarakarena. Iny aloha zany ny fantatrika. Ny ankety rehetra efa maro le varira tany Toliary moa efa niresaka iny ny fampanaovana omaly efa misy olona tratra fa nalefa tia tsy afahy any amin'ny roapolo eo ngamba misy any nanao an'ireny varira reny. Fa ny eto Antananarivo dia namono ny sahala kely aloha ny fantatrika. Dia ny ankoatran'izay mbola maro ny ankety nandeha amintsika miteny zao ary za mihiny fa tsy ho ela dia mety hisy vokatra ary mety misy ampoizitsika ngamba hoe izany manao ny zavatra zay ngamba nafidy ny deuil national moa zany raha pitso dia izay mba manararaotra atsika mba mivavaka ao amin'ny firenena. Mivavaka ao amin'ny firenena. Raha pitso zao ny FFKM anao karazana fivavahana eo amin'ny Palvianalakely, fivavahana iraisam-pinoana dia amin'ny mahafivavahana azy satria ny firenena mandalo fotoana hafahafa amin'izao amin'ny zavatra misy io dia za zao dia hamaly miantso. Na iza finoana, na iza fiangonana manao fivavahana ao amin'ny firenena dia mamaly antso za eo amin'ny fitondram-panjakana. Za zao dia hanatrika dia araraotiko eto androany fa hiakanjo ny akanjo mampiandry azy ara-pitso ary manao antso avy amin'ireo rahalahy mpiandry anabaviko mpiandry rehetra na fiangonana inona na fiangonana inona mba hanamafy handrakotra fotsy ny parvy Analakely satria ny fotsy dia lokony fahazavana fa tsy lokony aiza. Zay ngamba. Miarabantsika mpiray-tany razana amin'izao folafolakandro zao. Elaela tsy nifampiresaka, elaela tsy nanao vidéo, efa nazavaiko anareo ihany ny antony hoe somary iova ny fomba famoahako hevitra satria fantatro ny fahasahirana ny vahoaka malagasy amin'ny resaka internet ka okitesin'ny karazany amin'ny lafo-be dia tsy dia tena manana fotoana intsony na hoe manao sacrifice loatra zany le mijery vidéo ela be. Fa publication foana nataoko amin'izao, publication écrite satria iny zany mandalo dia afaka mamaky anao na inona ary anao fampitana tsotsotra fotsiny hoe raha manao publication écrite mahatratra 3 hetsy ny mpijery. Raha manao vidéo 20 alina mpijery, misy elanelany be zany nefa ny hevitra pitaina na publication écrite na amina vidéo samy hevitra zava-dehibe ihany dia nitanjona hoe mila mijery ho an'ny sarambaben'ny olona ana zany ny tena mpamoaka hevitra. Dia zay ny antony le hoe tsy hanaovana vidéo. Tsy midika nefa zany hoe tsara tanteraka ny fanaovana vidéo, misy ihany fa zay aloha izy amin'izao. Zavatra roa no teneniko androany, resaka fifamonoana fahobe, génocide, zay ny anarany itondrana zany eto ambony tany, crime contre l'humanité. Zava-doza zany zavatra teneniko zany fa zay raisinareo zavatra moramora sy ny zavatra misy ao Tomasina amin'izao fotoan'izao fandravana ireo trano izay mipetraka amin'ny olona mipetraka amin'ny tanin'ny porin'ny Tomasina. Resaka famonoan'olona fahobe aloha dia zao génocide ho ampiasaiko mihitsy zany teny zany raha tia andafy zany resaka zany tonga dia zava-doza fa miampanga mihitsy fa fitondrana génocidaire io ny fitondrana amin'izao fotoan'izao io. Io ny tokony andraikitra amin'ny famonoana fahobe io. Misy organisme international, misy site internet zay nahitako an'izany fa mbola zaiko aminareo ihany ngamba ny manaraka hoe aiza misy an'io fa efa milaza fa efa amina rivony maty eo Madagasikara. Fa saingy zay répertorié tao amin'ny réseaux sociaux ihany no voambara hoe misy 700 roanjato 500 sy roanjato hoe zay. Famonoan'olona fahobe ny misy ao, sorona misy ao. Ny atao hoe génocide tompoko rehefa mihoatra ny 10 dia fa génocide ny filazan'izany ary crime contre l'humanité ny filazan'izany. Tsy ho afabela ny olona manatanteraka an'izany ary mino fa ireo organisme miaro ny zon'olombelona efa manangona ny dossier sy ny document rehetrarehetra momba ny fahafatesana misy ao Madagasikara io fa tsy hipetra fotsiny amin'izao
fa tsy ho afabela ny olona mahavitan'izao fa aza mieriterinareo mandalondaly foana matimaty foana ny olona tsisy an'izany. Mampalaelo ana fotsiny dia zao hoe mametraka fanontaniana zany hoe inona no mahatonga antsika malagasy ataon'ny olona ohatran'izao. Dia tena nazava ny valiny hoe tsy misy firaisan-kina intsony eo amin'ny malagasy. Very tanteraka ny fihavanana eo amin'ny malagasy. Mora amin'ny olona no mampiady ny malagasy satria ny antony tia tena loatra amin'ny malagasy, tia tena loatra. Tsy misy tsony zany hoe firaisan-kina sina fa lasa fisehosehoana sisa mibetsaka hoe misy maty, misy an'izao mamoaka vidéo siny. Zany hoe lasa fitadiavana laza sisa zany. Lasa zay avadiky ny olona fait divers zany le zavatra miseho Madagasikara. Nefa zava-doza hain'olona. Araka le teniko io ny tsy misy tsony hoe pombaniza na inona ny antokom-pononao na inona ny lokon'ny tavanao fa rehefa tratrany ianao dia maty tsisy. Inona ny mbola tsiatsianareo vahoaka zany? Za tsy miteny akory mietsia manonga-panjakana rehefa iongana mody araba zo araba tsara. Fa mba mijoro zany nareo hoe mijoro. Manohatra zao famonoana génocide misy ao Madagasikara zao. Fa tena mangino nareo ry vahoaka, tena mampametra-panontaniana aho fanontaniana petrako dia mbola ilaina ve ho any mampanantena an'io firenena io hoe isy fiovana nareo. Zay ny fanontaniana napetrako. Dia tena manomboka mahalala ny valiny aho hoe ohatran'ny tsy ilaina. Ohatran'ny vahoaka sarotra tiavina le vahoaka aloha raha ny fahitako azy amin'izao fotoana izao. Tsy handeha hivalapatra amin'izay tsika fa zay ny zava-misy génocide misy ao Madagasikara. Rehefa ny crime ohatran'io tsy hita hoe iza ny nanao azy dia tompona ndraiky mpanjakana no ambadika ao zany ny dikany. Nisy ny fangalarana taolapaty nalaza be tao Madagasikara. Efa nahita ve nareo na dia olona ray mpitondra fanjakana nanome baiko mba tratrika? Efa nahita ve nareo? Tsisy. Nisy ny famonoana variry natao sorona, ny sorona voamaso ny tapahana izay azo tapahana rehetrarehetra. Efa nahita ve nareo mpitondra fanjakana voasambotra? Tsisy. Io famonoana fahobe tena hoe famonoana fotsiny tsisy pourquoi, tsisy comment fa tonga dia vonoana. Milaza ray le kely fa hoe anangana task force amin'ny erovana task force ina ny atrangany laisany eo e. Lisany ve manao azy hoe dina tagny tsy marikriko mieritreritra anazy re olona tena marikriko zay io ny zava-misy ka dia rehefa tsy hetsiky nareo dia za miteny anareo fa rofin'ny olona io nareo fa niteny efa sorony io, misy ko tatratrariny io. Misy olona ondrakondravana mbola miteny fa tsisy an'izany sorony zany, tsisy an'izany fa zao fa nakoratanam-panjakana. Fa olona mipetraka aiza reny, olona mipetraka amin'ny planeta aiza reny olona reny. So dia tsy eto ambonin'ny tany intsony tsy mahita an'io zavatra io isan'andro roa telo efatra maty. Finaliana filazana zany, tsy sorona filazana zany. Ary rehefa maty le olona ritina fotsiny rany dia zay arinany anaty tatatra. Inona filazana zany? Fomba misy saina fa aza miteniteny foana. Zay le izy, za tsy avadiko politika le izy afa tena zavatra misy ny teneniko. Resaka faharoa resaka porin'ny Tomasina. Ny atao hoe porin'ny Tomasina dia fananam-panjakana. Ny tanin'ny porin'ny Tomasina dia tanim-panjakana. Ny atao hoe fanjakana dia vahoaka. Zay ny dikany. Reo olona reo zany raha nanangana trano teo amin'ny tanin'ny porin'ny Tomasina, nanangana trano teo amin'ny tanim-panjakana. Ary matoa nandritra ny 70 taona mahery afaka nanangan-javatra teo dia niverin'ny fanjakana fa rariny zany. Na tsy ratsy miteny ara-dalàna, rariny. Satria reo olona reo zany nanajary ny tany ho ampiasainy. Tanim-panjakana natao ampiasainy ho an'ny vahoaka, anasoavana ny vahoaka. Fa tsy natao hoe fa ny ao ambadika io mantsy tsotra be, ho amidy io tany io, ho amidy amin'ny karana io tany io. Dia ravaina sombaina ny tanim-bahoaka, ny tranom-bahoaka, zay nierin'ny vahoaka amin'ny mataona maro. Dia izao nefa ny zavatra misy. Za tena miteny anareo raha ohatra tanina privé io, na gasy na karana ny tompony io, ka hoe alainy le tany, tsy mampanina na mbola azo kefeleferina io ka propriété privé kosa ve nananganao ny zavatra e. Fa io an'ny vahoaka io, tanim-panjakana io. Fanjakana ny vahoaka amin'ny mandidy azy, nahoana no ravaravaina fotsiny ohatran'io, anaovana fikasana hafa midy amin'ny karana. Ny zavatra tiako apetraka indray dia miverina amin'ile resaka tery aloha amin'ile aiza le firaisan-kina. Amin'izao fotoana izao mahafinaritra antsika fotsiny mandefa vidéo mifamendrifendro. Raha vany andrazy zao fa tsisy dikany zany e. Tsisy dikany zany. Na namoaka vidéo nareo na tsy namoaka fantatry ny olona fisiany zany.
fa inona le action, inona ny hoe nisy ny réagir ve nareo? Tsy mety Tomasina zany fantatritsika mahazo any Tomasina amin'izao fotoana izao, isan'ny faritra tena farany tsirara iny fitondrana jalambota io mihitsy amin'izao fotoana izao Tomasina. Tsy haiko hoe inona ny kakainy aminareo. Nampanantenanareo jiro izy, inona ny jironareo teo? Nampanantenanareo hoe hanamboatra fanamboarana izy, inona fa tsy nivady-jalany natavy be tamin'ny vola fanampiana fa nareo nataony tsongozogozo sy nina teny milahatra amina resaka vola amina rivo tsy mahavita sakafo ndray andro akory. Dia mahagaga na hoe tena manginonareo lo Tomasina. Nizatra tsy trapanareo nefa nareo ny tena vahoaka manana hery indrindra ao Madagasikara. Satria inona ny antony? Ianareo Tomasina natao hoe avokafoka Madagasikara. Avy eo daholo miainga ny zavatra rehetra iainany mampiodina amin'ny Madagasikara. Avy amin'ny alalan'io pôrony Tomasina io. Zany hoe tiako tenenina zany hoe nareo zany manome raha any Madagasikara. Raha ohatra ianareo zany manao hetsika anankiray fotsiny, bloqué ny pôrony Tomasina io, vahoaka ny teneniko fa tsy olona vitsivitsy. Vahoaka ny Tomasina mampiseho ny fahatezerany amin'ny zavatra hoe tsy mety zao, tsy rariny atao aminay zao. Izahay avokafoka indray, eritrereto olombelona ianao dia ataovy maratra ny avokafoka fa maty ianao hoe maty ianao. Zay. Io ny tena zavatra saripady amin'ny olombelona, dia ohatr'izay io saripady amin'ny Madagasikara. Fa maninona ny tsy vitanareo? Io pôrony Tomasina manao an'io resaka fandravana io. Fa tsy vitanareo no miray iny amin'izao fotoana izao hoe ndao ranga bloqué-na ny pôrony Tomasina io. Tsy misy mivoaka tsony eo aloha raha tsy mivaly ny fatifitankinay. Tsopotsoponina fotsiny ohatrany akoho zay ato, vonovonona, ravaravaina zay azo ravaina. Reo olona ndravana trano reo ve mba nahazo indemnité ve reo? Mba nahazo compensation ve reo hoe mba mena zao nareo ndanareo findrary? Fa tsy niravaina fotsiny le trano. Tena fitondrana tena jilamboty tsisy ilavana azy mihitsy, tsisy fitsindrovana vahoaka. Ny tombontsoa avy amin'ny karana ny jereny fa tsisy fijerevana any amin'ny malagasy. Zay ny zava-misy. Fa nareo vahoaka koa no tena tompona andraikitra amin'io zavatra io. Tompona andraikitra nareo satria mijery sy mitanatana vava fotsiny, menomenona fotsiny eto ny atao raharaha. Fa tsisy mandray andraikitra. Dia ohatran'le tamin'le fifamonoana koa. Io zany raha tsy efa tonga ao an-tranony tsirairay avy mihitsy ny fahafatesana, zay vao hoe tsy mety. Amiko le izy rehefa tsy miteny nareo dia mety. Manaiky matotsy miteny ozy izy ny filazan'ny tanora zay. Manaiky matotsy miteny, manaiky matotsy mihetsika. Zay ihany ny ka dia ampy le fimenomenomana, ampy zay fimenomenomana zay efa niteny ana tany amin'ny volana septambra oktobra nefa niteny hoe betsaka ny loza ho avy ao Madagasikara. Efa niseho daholo izy io. Na dia misy nanarabiraby raha hoe fa nga elampaminany zapandalina politika mahalala ny zavatra iseho, ny zavatra niseho sy iseho. Be dia be nareo nefa nieniny videoko dia jereo amarino ny zavatra niteneniko, marina sa tsy marina. Zay fotsiny tiako tenenina. Zay ny amaranako ny videoko androany. Tsy teny zavatra betsaka fa tonga sainanareo fotsiny hoe raha mbola vahoaka mieritreritra anareo, vahoaka manatsainy nareo tongava sainy. Fa tsy mahazo amin'ny Madagasikara io akory tsy hoe tena farany enjana indrindra teto ambonin'ny tany. Nisy ny fihetsiketsehana tany Roumanie tamin'ny année 90. Mbola mahafilavitra noho nahazo amin'ny Madagasikara no nahazo an'ny Roumain tamin'izany fotoana izany. Mpivady farany zay tena hoe mpivady tena fatina lika nandravan'ny Roumanie tamin'izany. Ny système rehetrarehetra, ny tafika rehetrarehetra, ohatran'io zavatra misy ao Madagasikara io. Zavatra tsisy dikany anefa nampiongana an'le fitondrana ary nahafaty an'le filoso mivadiny mihitsy. Resaka tsisy dikany. Amin'izao fotoana izao aloha mbola fanontaniana mipetraka hoe inona rehefa inona vao hijoro ny malagasy. Rehefa inona mbola tsy lazara tsy malala. Sa hoe mety aminareo le fitondrana? Mety aminay zao didijadona sy fangalarana sy famonoana sy fandravana zao, mety aminay zao. Raha zay kosa aloha averiko tsara tena aleo amin'izay mangina raha ohatra zay le izy. Tsy teny intsony satria ny antony hiady amin'ny zavatra tian'ny vahoaka ve ianao? Za aloha tsy hiady amin'ny zavatra tian'ny vahoaka zany e. Rehefa ozy nareo mety amin'ny fiainanay zao dia aleo mifampitsodrano tsy olana. Fa za manokana mahita hoe be loatra le fitiavan-tena amintsika tsirairay avy fa okizay masahy mijoro. Mankasitraka tompoko dia mahereza daholo na ho an'ny olona manana fahoriana na ho an'ny olona ravatrano. Fa Madagasikara tsy maintsy amin'ny malagasy.